Aleloia! Dia faly miaraba anareo indray ry havana ny tenanay amin'ny alalan'ny vidéo sao zany mbola afaka mitohy ny fampaherezana sy ny fampianarana omeny fanahy masina antsika. Androany tsika dia resaka atao hoe resaka tsotra sady fohy ny amin'ny fanazavana ny hoe trinité. Amin'ny teny frantsay moa zany izy hoe trinité fa amin'ny teny gasy izy hoe Andriamanitra ilay telo fa iray, ilay telo izay iray. Arakaraka ny fanonona ny tsirairay avy zany fa zay zany no hazavaina satria mampiasa saina ny maro hoe misy Andriamanitra telo nefa iray. Mivavaka tsika ametrahantsika zao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao zay ny amin'ny fotoana androany ary indrindra mbola menao fahavelomana hery tanjaka ary indrindra ahafahanay mifampizara toy izao. Ianao tokoa ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay Tompo, ka dia manatrehanay tsirairay avy na za izay hiteny hanambara, indrindra ny mpanomponao izay mihaino. Jesosy izay tsy avaminao rehetra, ninona fikasany Satana sy ny devoly mampiherikerika aoka tsy hanankery aminay. Ny asan'ny maizina dia efa didiana aminaranao sady Jesosy ho any amin'ny farimy rehetra afo, ho any andavaky ny elo, fa aoka ny ranao soa hanadio anay tanteraka. Amindra fo ianao Tompo, mamindra fo aminay tsirairay avy amin'ny tsy famendrehana, amin'ny tsy fantanterahana, ary aoka tsisy ambarako afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoen'ny olona koa afa-tsy ny feonao irery ihany, dia mitenena fa vonin-kiaino izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Dia arak'izany teny efa nampidirana teo zany dia ifampizahantsika hanazava tsotra sady fohy ny hoe trinité na telo fa iray, telo izay iray. Betsaka ny fanontaniana, betsaka ny zavatra manikitika ny sain'ny maro hoe ahoana moa zany hoe Andriamanitra iray, dia avy eo lasa hoe anankitelo, dia lasa hoe niteraka, dia lasa anankitelo indray ry zareo fa ho hazavaintsika zany izy aka tenin'Andriamanitra vitsivitsitsika nazavana azy fa maro raha ho hazavaina amin'ny Tsiprieny moa zany betsaka ny fampianarana hafa koa azonao henona, fa eto dia foezina ny fanazavana ahatsapahantsika fa ny Andriamanitra dia telo fa iray ihany koa. Atombokontsika zany ny vaky teny ao amin'ny Isaia toko fahaenina, ny Isaia toko fahaenina, atomboko manomboka amin'ny andininy voalohany dia ajanoko amin'ny andininy fahatelo amin'izay mazava tsara. Ny andininy fahatelo moa zany tena raisintsika fa raisiko amin'ny andininy voalohany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny nebakebaky ny akanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra enina avy. Ny roa dia nanaronany ny tavany, ny roa dia nanaronany ny tongony, ary ny roa dia nanidinany. Ary nanandratra ny feony ireo ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Eto zany dia ny fanahy masina mihitsy ny nampatsiahy, satria izao zany hoe raha hampahery ohatr'izao dia miteny fanahy masina moa zany mampatsiary hoe hazavao fa tsy mazava amin'ny olona ilay hoe telo fa iray, ilay trinité. Dia niteny mihitsy ny Tompo hoe io ny teny ankana azy. Inona moa ny antony nanaovany an'izay dia naninona ireo anjely, ilay serafima zany anjely ireo dia niteny nanandratra ny feony ireo hoe nifamaly hoe masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Hitantsika fa naverin'ny telo, zay zany ny fanazavana voalohany omeny fanahy masina. Naverin'ny telo mihitsy hoe misy tsy olona ilay izy, personne moa izy amin'ny teny frantsay, fa
Io zany tsy hoe olona zany le Andriamanitra sy fanahy masina io fa tena zavatra misy ary mitambatra. Anankitelo reo zany hoe masina, 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 Andriamanitra iray masina voalohany, Jesosy Kristy masina, ary fanahy masina, masina hozy izy a, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao a, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Zay zany a tokony efa tsapahantsika. Io a de Isaia mihitsy no nahazo fahitana ary mpaminany lehibe zay nisehonin'Andriamanitra mihitsy zany nampahafantarin'Andriamanitra, mbola ho hitantsika koa fa misy faminaniana hafa koa zay nomena namafisina anio. Teto Isaia dia eo eo amin'ny 700 taona mahery eo a talohan'ny nahatongavan'i Jesosy no efa nampisehon'Andriamanitra fahitana ny amin'ny hoe iza le Andriamanitra nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana hozy izy avo sady manerinerina. Eto zany a de efa manambara sady ihany koa hoe hoenitsika eo ihany moa zany le tenan'Andriamanitra fa tsara hazavaina foana hoe tsisy nahita an'Andriamanitra. Misy zany milaza mihitsy hoe mahita an'Andriamanitra de manao sary, satria zareo zany nefa teo nafantatra mialoha. Tsika moa zany malagasy taty aoriana vao tena nafantatra hoe iza le Jesosy Kristy, iza no Andriamanitra, Andriamanitr'Israely. Zay zany mila fantarina ihany koa. Fa ny vazaha na ny olona teo aloha fa nafantatra de nanao sary zareo hoe Andriamanitra zany a de mitovy amin'ny hoe vazaha fotsy be, de rehefa antitra le vazaha de lava volo fotsifotsy, de lava volom-bava be, de manao lamba akanjo fotsy be amin'ny endrika fantatry ny olombelona. Fa eto a tsisy nahita, tsy niteny mihitsy Isaia teto hoe ohatran'izao zao ny endrik'Andriamanitra, fa ny fahitany amin'ny ankapobeny io naseho an'io zany a amin'ny hoe Andriamanitra. Zay ihany koa zany a mba tsy herikerehantsika hoe ahoana moa zany le Andriamanitra telo fa iray a, misy manao sary an-tsaina hoe manana vatana iray izy a de ny lohany anankitelo, Andriamanitra de Jesosy a de fanahy masina. De na lohany anankiray fa ny vatany anankitelo, samy mamorona sy mieritreritra eto zany, indrindra moa zany amin'ny eto amin'ireto fahitana amin'ny tamin'ny Isaia na ny amin'ny Apokalipsy ny fahitana amin'ny Jaona, toy ohatran'ny hoe zavatra hafa mihitsy ny zavatra fahitana ny hitan zareo, fa de mamorona ny sain'ny olombelona fa tsisy nahita an'Andriamanitra hozy izy. Vakitsika sady aloha ny tohiny zany a fanazavana hoe iza le Andriamanitra telo fa iray zany a ivavahantsika io. Satria hamaky tenintsika avy eo any amin'ny Jaona voalohany a hanazavantsika azy ihany koa. Fa ho raisintsika sady ny eo amin'ny Genesis toko voalohany a, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary haizina no teo ambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba teo ambonin'ny rano. Ary Andriamanitra niteny hoe misia mazava dia nisy mazava. Amen. Eo zany ho raisintsika io fanazavana io avy eo, fa vaky teny eo aza avy eo amin'ny fanazavana izay ho hitantsika vakitsika eo amin'ny Jaona avy eo Jaona voalohany toko voalohany zany a. Satria eto zany a de efa miteny Andriamanitra tamin'ny voalohany, de efa tao Andriamanitra hozy izy nahary ny lanitra sy ny tany, zany hoe mbola tsisy ny lanitra sy ny tany zany a de Andriamanitra efa teo satria izy no nahary azy. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana hozy izy a, ary haizina ny teo ambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba teo ambonin'ny rano. Nisy lalina be teo fa ny fanahin'Andriamanitra koa tamin'izany a dia efa nambomba teo ambonin'ny rano. Tsy vakitsika ny teny ary amin'le hoe telo fa iray, fa maninona moa zany ny hoe anankitelo foana, fa Andriamanitra rehefa nanao ny lanitra sy ny tany zany amin'ny Genesis toko voalohany toko faharoa, dia niteny izy hoe andaontsika hanao olona mitovy endrika amintsika. Zay manko mahatonga an'ilay olona zany hoe manao endrika mitovitovy amin'Andriamanitra, zany hoe lasa hoe mitovy endrika amin'ny olombelona Andriamanitra, fa tsisy nahita an'Andriamanitra, fa mitovy endrika amintsika hozy izy a. Io zany a sary teny amin'ny teny hébreu hafa ny fomba hiteneny azy, fa amin'ny teny malagasy teny frantsay moa zany de hoe mitovy endrika. Fa sary teny izay hitondrana hoe Andriamanitra anie no efa teo
ary misy niaraka tamin'izany namorona olona izy dia niteny nihera tamin'ny fanahy masina tamin'ny Jesosy Kristy izy izay efa tany amin'ny voalohany tany Jesosy io koa. Amafisitsika izany izay hoe ahoana moa no itenenantsika hoe efa tany foana Jesosy hatrany amin'ny voalohany tany, efa teo foana izy. Dia ho raisintsika izany Jaona voalohany toko voalohany izany Jaona filazantsara araka ny Jaona hozy izy toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy azafady dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Fantatsika tsara izany fa ilay Andriamanitra nahariny izao tontolo izao tao amin'ilay Genesisy vakitsika teo dia ny fanan'Andriamanitra namomba tambony rano. Dia eto izy dia izy miteny avy eo Andriamanitra hoe niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava. Izany hoe Andriamanitra zany niteny dia avy eo koa izy miteny eto hoe tamin'ny voalohany ny teny, ilay teny nitenen'Andriamanitra tamin'ny voalohany iny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany izay niteny ary ny fanahy namomba teo ambony rano dia izy ihany ilay teny izay vakitsika eto. Ny Jaona no niteny mihitsy eto hoe tamin'ny voalohany teny izy ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe ilay teny io zany dia Andriamanitra ihany ary izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy ataony i lehibe zany eto dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary na dia iray izao aza, ohatra hoe zavatra ary izao na dia iray aza. Izany hoe tena hoe raha vakiana eo aloha moa izany hoe aoriana kely eo raha tohizantsika fa tsy vakiantsika izao fa ianao no asaiko mamaky azy izany hampahery anao fa io ilay teny io dia niteneny hoe nahariana izao rehetra izao dia tsisy afa-tsy Jesosy ihany. Zavatra namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao dia hanomanany ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Izany no nifidianany any Abrahama, nifidianany any Israely, nifidianany any Jerosalema fa ao no hapetrahany hateraka amin'i Jesosy. Izany rehetrarehetra izany zany efa izany mahatonga anazy hoe ny zavatra rehetra dia ahariany ho azy irery ary izy, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. No Jesosy ihany no antony nahariana izao dia tsika zany tiany Tompo fampahirizana amin'izany moa izany satria eto fanazavana an'ilay trinité telo fa iray fa ny tena tanjona dia hoe engany ianao mba hatsapa tsara hoe izaho koa anefa novidian'Andriamanitra ho tafiditra noho Jesosy Kristy araka ilay teny teo ery aloha fa tsika dia tsy nahafantatra an'io ny malagasy fa Andriamanitra nividy an'i Abrahama tamin'ny taloha, efa taloha be izany ampifantarany satria talohan'ny nividianan'i Abrahama fa izy ihany namorona ny lanitra sy ny tany. Nisy ny tamin'ny andron'i Noa, fa nisy olona teo Adama sy Eva, tsy resahantsika izany fa efa niantsony ny Abrahama hanomanana ny tany Kanana ao Jerosalema, izay no efa niresahantsika teo izany. Raisintsika ny andiny faha-efatra amby folo amin'io Jaona io ihany. Ary niteny amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teto amintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Izany mihitsy izany hitantsika fa mazava ny tenin'Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo. Ilay teny lehibe koa izany nanaovany azy, ilay teny tary aloha tery hoe teny tamin'ny voalohany, teny tao amin'Andriamanitra, teny dia Andriamanitra, Andriamanitra ny teny dia nisy ny mazava, ny teny izy hoe misy ny mazava. Ilay teny rehetrarehetra izany dia lasa nofo hozy izy. Eto izany nahafantarantsika hoe ay izany ilay teny tonga nofo izay Andriamanitra ihany lasa nofo. Io izany ilay trinité na ilay faharoa amin'ilay izy sady. Fantatsika izany fa ilay teny tonga nofo dia Jesosy. Tsisy nahariana afa-tsy Jesosy ihany nanomanana an'izao rehetra izao dia Jesosy omanina ho tonga izany satria izy ihany ilay Andriamanitra dia izy ihany ilay teny izay tonga nofo ka nonona teto amintsika hozy izy. Izay mahatonga anazy hoe nonona teto amintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny Ray.
Zany mihitsy zany le voninahitr'Andriamanitra, le voninahitra izy ilay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ozy izy avo indrindra manerinderina. Efa nivakiantsika teo daholo zany ary hitany Jaona koa ny voninahiny. Ary Jaona dia nahita, izay mahatonga anazy miteny hitanay niaraka tamin'ireo mpianatra nividian'i Jesosy izy dia tena nahita mihitsy, hitanay mihitsy ny voninahitra. Jaona sy ry Petera moa zany dia nividian'i Jesosy manokana nakany an-tendrombohitra niara-mivavaka taminy dia niova mihitsy izy, niova ny endriny nahita niaraka tamin'i Elia. Hoe namirapiratra, hitanay mihitsy ny voninahiny ozy izy izay mahatonga ny Jaona nanamafy mihitsy fa io ihany ilay Andriamanitra ilay tokana avy amin'iray ozy izy sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Izay zany tsika averina foana fa miaraka amin'ny Jesosy dia mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahasoavana, amin'ny fahamasinana. Dia ny 120 amin'io Jaona io ihany hitantsika tsara fa amin'izay fantatsika tsara hoe za ve mamorona, fa eo amin'ny Jaona io ihany dia miteny mihitsy amin'ny 120 aminaran'i Jesosy hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Hitantsika amin'izany fa raha mamorona zany tsika hoe za nahita an'Andriamanitra, nizaniza milaza fa nahita an'Andriamanitra, tsy nisy nahita an'Andriamanitra. Jaona eto miteny Jesosy ihany mahita, tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha misy olona miteny aminao hoe za nahita an'Andriamanitra, misy mety hoe nentin'Andriamanitra tany an-danitra izy, nentin'ny fanahy masina ohatra, na fa miteny hoe za nahita an'Andriamanitra dia tonga dia efa mieritserety ianao zany hoe iza no arahako. Matetika ireny olona ireny dia manamarina mihitsy ary mametraka amin'ny fiteny mahazatra hoe doktrina mihitsy zany hoe zany nihaona tamin'Andriamanitra dia mamorona amin'ny olona eo feheziny amin'izay ny olona. Fa eto dia miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra tsy nisy nahita an'Andriamanitra aminaran'i Jesosy hoe na oviana na oviana, fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Izay zany mahafaisitsika tsara, azonao vakiana ihany koa ny eo amin'ny Jaona voalohany 4:12. Mitovitovy amin'io ihany koa nambaran'ny Jaona zany ao amin'ny Jaona voalohany 4:12 hoe tsy nisy mahita an'Andriamanitra. Ka izay zany raha misy manao endrikendrika, izay mahatonga an'Andriamanitra hoe aza manao endrikendrika sarisary zavatra voasikotra, na endrikendrika na ny ambonin'ny tany, na ny amin'ny rahana, na ny anaty ranomasina, hoe mampiseho hoe ity Andriamanitra dia hivavahana, fa fahotana zany eo anatrehan'Andriamanitra, ary tena hoe manakana antsika tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia inona ny lalana misy antsika? Entiny mankany amin'ny elo, any amin'ny afo be ozy izy, zany koa no fahafatesana faharoa. Dia izay raisintsika ny eo amin'ny Jaona. Izay zany le hoe iza le Andriamanitra, iza le Jesosy Kristy teny tonga nofo, dia iza ilay fanahy masina hoe telo faha iray, izay mahatonga ilay masina. Raisintsika ny Jaona 5:20 dia ny 9:20 moa zany tena raisintsika, fa vakiantsika manomboka amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy. Jaona 5:20, 9:20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Jesosy zany mbola teo Jesosy mihitsy no niteny an'ity tamin'ny mpianatra. 9:20 aminaran'i Jesosy. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray andray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Eto dia betsaka mihitsy ny fanazavana eto zany hoe ilay fanahy masina izay nambomba tambonin'ny rano, dia io izy ilay mpananatra, io ilay fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izay ilay izy hoe ny ray maniraka ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy, izany hoe izy telo ireo ihany no miara-miasa foana. Fa arak'ilay teny teo zany fanazavana tsotra sady foty ahafantaranao hoe iza le telo fa iray na ilay hoe trinité. Fa iray ihany io, mba tsy erikeretantsika hoe za tena tsy hitako intsony izay ambara. Inona moa zany teneniko, ilay fanahy masina ve no antsoiko, sa Jesosy Kristy, sa Andriamanitra ilay ray namorona ny lanitra sy ny tany? Io koa zany misy hoe ray, misy mamorona ray hafa manko. Misy sasany misy mamorona hoe ray masina koa hafa koa,
fa ilay ray mpamorona no Andriamanitra hitantsika tary amboloany tary fa tsy misy hoe ray masina etỳ an-tany aty koa, fa io zany a, ilay Andriamanitra ray a no niteny, zay mahatonga anazy niteny eto hoe hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko, zany hoe zavatra lazaina zany ilay teny zany e. Ny teny Jesosy a dia ny teny ilay Jesosy tonga nofo koa, izy ihany ilay tonga nofo araka ny vakiantsika teo a. Ilay Jesosy teny tonga nofo, ilay nambomba tambony rano no miteny hoe ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zay zany a mahatonga ny hoe teny mihitsy Jesosy hoe tsaroa fa aza mbola mihetsiketsika aloha eto Jerosalema raha tsy tonga ny fanahy masina. Rehefa tena tonga ny fanahy masina, zay vao nahatsiaro ny mpianatra, ay moa izy efa niteny an'izany hoe aza mbola mihetsiketsika. Satria ireo mpianatra ireo dia natahotra mihitsy a rehefa hoe lasy Jesosy zany hoe nombona tamin'ny hazofijaliana dia nalevina. Fa fantatsika fa nitsangana tamaty izy tamin'ny andro fahatelo dia niseho tamin'ny mpianatra hoe tsapao fa izaho ihany anie ity e, izaho ito Jesosy hitanareo eto. Any amin'ny Liko, any amin'ny Matio any izy a no miteny an'izany eny afaraparany zany a rehefa nitsangana tamaty alohan'ny akarany. Dia izy mihitsy no nampatsiaro, zay mahatonga anazy hoe hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko. Ilay fanahy masina nirotsaka tamin'ny mpianatra tamin'ny any amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 toko 2 nirotsaka tamin'ny mpianatra 20 ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Dia tsapan'ny mpianatra ary izay ry zareo voasaha nijoro mihitsy, ry Petera natahotra mihitsy ary tamin'izany niafiny ireo fa nijoro hoe ilay Jesosy Kristy izay nomboanareo iny hozy izy a, iny a ilay zanak'Andriamanitra, manatona azy a beba nareo. Zany ny fitoriana voalohany zany a, mila averintsika foana fa na ny mpianatra na Jaona mpanao batisa na Jesosy a dia nitory ny fibebahana ihany aloha mibeba. Raha tia hahazo an'i Jesosy ianao a dia mibeba, miala amin'ny fahotana rehetra, dia rehefa mibebaka dia atao batisa amin'ny ranobe. Olon-dehibe tonga saina no mibebaka dia atao batisa, dia avy eo a rehefa vita batisa ianao dia hitanao fa ho avy koa ny fanahy masina izay a atao batisa. Izy a Jaona no teny hoe izaho manao batisa amin'ny rano a, fa ilay ao aorianako no manao batisa amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo. Dia zany a ahafantarantsika hoe iza moa zany ilay telo fa iray ireo a, ilay trinité a, fa tsy tokony hierikeryka intsony tsika raha miantso an'Andriamanitra tsika, na miantso an'i Jesosy a, na miantso ny fanahy masina, dia tokony ho fantatsika fa iray ihany ireo. Dia misy koa zany, misy manontany manko ny sasany hoe niteny tamiko ny Tompo. Ny Tompo moa zany amin'ny fahafantarantsika, azo fahazavaina fo ihany koa izay a, ny Tompo dia hoe Seigneur amin'ny teny frantsay a, Adonai zany io no tena nakanina azy amin'ny teny hébreu. Ny Tompo zany a dia amin'ny teny frantsay hoe Seigneur dia tompon'ny tany a, dia izay tany ananan'ilay olona Seigneur io zany a, eo amin'ilay tany anankiray dia anazy daholo na ny tany na ny olona eo ary na ny mpiasa eo ary. Ka izay a rehefa miteny ilay olona zany misy anankiroa ilay fomba fiteny anazy. Ilay olona zany hoe ianao no tompoko, zany hoe izy mihitsy anazy a, tompoko ianao. Dia fanajanaka olo izy a, ianao no tompoko. Zay manko ilay izy a samy hafa ilay tompo amin'ny teny gasy, Seigneur amin'ny teny frantsay, zay azo hazavaina fohy ilay amin'ny teny nahatonga an'ilay hoe mon Seigneur dia lasa monsieur, lasa hoe monsieur zany aty aoriana, monsieur vita be moa zany fa monsieur, lasa hoe ianao no tompoko, fanajana an'ilay olona zany io. Dia ilay tompo, zay mahatonga anazy hoe amin'ny teny hébreu izy hoe Adonai, hafa mihitsy ny endriny sy ny dikany amin'ny teny Adonai, fa izay no andikana azy amin'ny teny frantsay sy teny gasy hoe tompo. Araka averiko tsara zany hoe anankiroa ilay dikan'ilay tompo, izy ny tomponao a, zany hoe anazy ianao. Raha tena tsy manana, izay ilay hoe amin'ny Jesosy a dia anazy manontolo amin'Andriamanitra, tsy manana fahefana amin'ny fiainanao ianao na kely ary. Izay ny olona izay a ananan'ilay tompo taloha zany, na ilay Seigneur tompo-tany na tompo-trano na tompony. Zany misy ny resaka fanandevozana moa zany fa lava be ihany koa. Fa izy ny tompo. Zany hoe izy koa zany hajaina satria tompo
le tompo ambony anazy indray zany a zay ajaina de io a manakaiky kokoa am'le teny hébreu hoe Adonai, hoe tompo avo ambony manerinerina araky ny hitantsika teo a, izy a le tompon'izao rehetra zao. Hitantsika efa noteneniny tany amin'ny Isaia zany hoe masina 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 tompon'izao rehetra zao a, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Zany mahatonga antsika miteny hoe tompon'izao rehetra zao a, azavaina fo zany a sady tompon'izao rehetra zao izy a, tsy azo intsony anazy zao rehetra zao a, nefa koa masina am'zao rehetra zao izy a, ambonin'izao rehetra zao zany ajaina noho n'izao rehetra zao rehetra zao, zany rehetra zany a no dikan'le tompo anankiray koa. Ka soratsika ny tompo, soratsika ny fanahy masina, manazava an'izany mampatsiahy zany rehetrarehetra zany a, hoe iza lay telo fa iray. Amafisantsika anazy a, maranantsika ny fanazavana satria fohy ozitsika dia raisintsika ny ao amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra. Ny Apokalipsy toko fahaefatra, ny andininy, raisintsika ny andininy manomboka amin'ny andininy fahadimy, vakiko amin'ny andininy fahadimy a, dia ajanoko amin'ny andininy fahasivy. Tsara vakiana ny ten'Andriamanitra, ahafantaranao tsara zany, ahafantarantsika tsara hoe ahoana moa zany a lay telo fa iray sy fanazavana anazy amin'ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahaefatra, raisintsika manomboka amin'ny andininy fahadimy a, dia ajanoko amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tselatra, azonao raisina hatrany amin'ny andininy voalohany moa zany fa mba tsy halavan'ny resaka sy ny fanazavana ny fotoanantsika koa zany a, am'le fohy zany a dia andininy fahadimy tonga de raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tselatra sy feo arokotrokorana nivoaka avy teo amin'ny seza fiandihanana, ary nisy jiro fito nirehatra teo anoloan'ny seza fiandihanana, ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Teo anoloan'ny seza fiandihanana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa teo anoloany sy teo afovoany. Ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrany anatiny, ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe, eto zany dia efa averiko tsara, izy tsy miteny hoe nitsahatra fa tena tsy mitsahatra, zany hoe mitohy foana io zany hatramin'izay ka hatramin'izao a, tsy mitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy, ary isaky ny manome voninahitra sy haja. Azafady, ary isaky ny manome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay ny zava-mananaina dia miankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, ny loholona 420 ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay ary manipy satroboninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana, sady miteny hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. Eto zany tena mifehy mihitsy ny zavatra nivakiantsika hatramin'ny voalohany, ny Genesisy, ny Jaona voalohany, ny Jaona 4:10, fa ilay Andriamanitra tany am-boalohany dia Jesosy ny teny, dia Jesosy tonga nofo, dia Jesosy ny teny hoe izy maniraka ny fanahy raha avy amin'ny ray amin'ny anarany, dia eto ny teny mihitsy izy, averiny tany amin'ny Isaia izy nefa ny teny dia eo amin'ny andininy fahavalo eo, tonga dia raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.
Io le efa tenenina taloha dia ankehitriny zay resantsika dia ho avy. Jesosy efa nambarantsika fa Jesosy Kristy dia ho avy Jesosy haka zay anazy ihany hozy izy ka hitondra azy efa niteny izy hoe hanomana toerana ho anareo any amin'ny toerana misy azy. Zay ho an'i Jesosy no hoentiny ihany fa tsy hoe ny rehetrarehetra. Zay manko misy sasany mihira na hoe moramora ny miteny hoe samy ho an'ny paradisa daholo fa maka zay anazy ihany fa ny rehetrarehetra dia samy tsaraina araky ny asany avy. Eto zany heverina ihany izy intelo izy niteny masina Andriamanitra, masina Jesosy, masina ny fanahy masina, ny Tompo Andriamanitra tsy toa. Na ny tompon'izao rehetra izao izy any amin'ny Isaia endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Misaotra ny tompontsika amin'izany fanazavana fohy izany mino aho fa ny Tompo ny fanahy masina mampitoetra ny teny aminao dia mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra fa voazava tao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fanazavana izany mba tsy hampiherikerika antsika. Misy koa moa izany ny atao hoe mistera, misy zavatra tsy fantatsika koa izany izay avy amin'Andriamanitra fa izany dia fanazavana ahafahantsika mandray ny telo faheray na hoe trinité ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mihaona eto indray tsika manaraka. Veloma tompoko. Aleloia. Amen.